Fifaliana lehibe ho antsika indray ry havana no mandray ty andro tsara izay omen'Andriamanitra antsika ity. Ahafahantsika miaino indray ny tenin'Andriamanitra omeny antsika. Nde hivavaka ary isika. Andriamanitro, endre ny fifalianay, ny faharavoravona ty anatinay mahatsapa, fa momba anay, mijery aminay, mitodika aminay mandrakariva ianao sy ny teninao. Lay mampahery, lay mampitraka ary sahaza amin'ny vanim-potoana iainanay ankehitriny. Angatanay indrindra ary ny fanainao masina, hialoha lalana, ampiteny ny teninao aminay. Ahatonga an'izany ho toy ny sabatra roa alela maranitra manindrona, mampisaraka ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka. Dia vifanay masonao avozy ny fiainam-pononay sy ny fanoloranay tena, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny filazantsara araka ny Luka 2:12, 5:telopolo hatramin'ny 40 ny mofinaina ho antsika anio ry havako. Luka 2:12, 5:telopolo hatramin'ny 40, vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandro ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanombo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana, dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro zao, fa raha fantatry ny tompontrano izay ora hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Dia miomana koa ianareo, fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Ity mofinaina antsika ity ry havako dia tafiditra indrindra ao anatin'ny valiteny izay nomeny Jesosy Kristy ny olona anankiray izay nangataka taminy. Ny teny taminy manao hoe: mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Hitantsika iny amin'ny 7:17 zany. Fangatahana an' Jesosy hizara lova no nahatonga an' Jesosy ho tonga amin'ny filazana izao mofinaina izao, ka miresaka ny amin'ny fisikinany valahana, ny amin'ny fampiretana ny jiro, ny amin'ny fiandrasana ny tompontrano, ny amin'ny fiambenana amin'ny alina sy ny sisa. Ina tokoa ry havako no lesona lehibe izay azontsika tsoahana amin'izany. Nde jerentsika ireto zavatra roa loha ireto. Voalohany, miomana handray zava-panahy. Miomana handray zava-panahy. Resaka lova no nangatahan'ilay olona anankiray tamin'i Jesosy. Resaka fizarana lova. Ka raha mitentsika hoe lova, dia miresaka kokoa zany ny fianterana ny amin'ny hoavy. Hoavy ara-nofo, miresaka ny zavatry ny tany, miresaka ny zavatra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa i Jesosy kosa nanitatra izany resaka izany hahatonga le olona hibanjina kokoa ny hoavy ara-panahy,
fa tsy no avy ara-nofo tahaka ny lova. Ny hoavy ara-panahy ny firesahana ny zava-panahy izay ambaran'i Jesosy Kristy fa io no tena harena. Raha mamaky isika eo amin'ny 2:telopolo hatramin'ny 4:telopolo dia tenenin'i Jesosy mihitsy fa miario izy harena any an-danitra ho anareo izay tsy mety lany, izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy azon'ny kalalao manimba. Arak'izany dia asehon'i Jesosy Kristy fa raha angatahana hizara lova izy dia tsy mpizara lova ny tany izy fa efa nanomana sy mizara ny lova ny lanitra ka mitarika ny olona rehetra handova izany lova tsara indrindra any an-danitra izany. Eto ary dia ambaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny fomba hahatongavana amin'izany ka hitenenany manao hoe aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo, dia mampibanjina ny olona kokoa izy hihevitra ny zava-panahy satria efa jamba izao tontolo izao, efa difotra ao anatin'ny aizina izao tontolo izao ka te hiteny Jesosy hoe aza manao tahaka n'izao tontolo izao fa aoka ianareo tahaka ny olona vonina hiady. Zay le hoe aoka isikina ny valahanareo. Ary aza manao tahaka n'izao tontolo izao fa miseho mandrakariva ho mazava. Zany no hevitry le hoe aoka hirehitra ny jironareo. Ravako malala, ny fanaon'ny olona tokoa matetika dia ny mihevitra ny zavatry ny tany, ny nofo ihany. Arak'izay hitantsika tantarain'i Jesosy hoe misy olona dia miary fananana be ho an'ny tenany, dia manamboatra fitehirizana lehibebe kokoa, dia miteny amin'ny fanahiny hoe ry fanahy eo manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misotro mifalia. Ary ambaran'i Jesosy eo amin'ny 2:20 sy manaraka ny amin'ireo sokajin'olona izay manam-panahiana mandrakariva izay mihevitra ny tenany fa tsy mba manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana kanefa manahiny amin'izay ho hanina na ho sotroina na ho tafiana. Nanambaran'i Jesosy hoe tsy izany ny problema fa Andriamanitra ane mitsinjo hoe tahaka ny tsinjovan'ny voromanidina sy ny voninkazo eny an-tsahy. Fa ny zavatra lehibe izay tokony hampibanjinana ny olona kokoa dia ny ahafahan'ny olona mibanjina ny lanitra, mibanjina ny zava-panahy, mihevitra ny lova ara-panahy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, antsonin'izao tenin'Andriamanitra izao isika tsy hanamaivana akory. Ny momba ny harena sy ny fananana, fa hibanjina kokoa kosa sy hevitra ny amin'ny zava-panahy. Raha toa ka tsy azontsika ny lova tena tsara indrindra, ny lova ny lanitra ny harentsika, dia fitaka sy zava-poana ihany izany. Raha toa ka tsy hazontsika ny harena sarobidy, ny haren'ny lanitra izay efa oman'ny Tompo antsika, ny fitediavantsika, ny asantsika, ny fandanim-potoanantsika rehetra ka tsy mitondra antsika ho any amin'izany harenany lanitra izany, dia zava-poana ihany izany ary miteraka faty antoka tsy tanavanavana ho antsika. Ry havako, ninona asanao ataonao amin'ny fiainana andavanandro ampanjiny mandrakariva ny fiainan-danitra izay efa oman'ny Tompo antsika? Sao lahy ka ireny no singam-bolo handavo ny vosotra. Sao lahy ka ny fikatsahantsika ny harena izay mety loha sy misy kalalao no tsy azontsika ny tena harena omanin'Andriamanitra antsika, miomana handray ny zava-panahy. Fa ny lesona lehibe faharoa ry havako malala izay raisintsika amin'ity nofinaina ity dia ny hoe mivonona hiambona. Mivonona hiambona. Ambaran'i Jesosy Kristy mandrakariva fa tsy natao an'ny olona tsy miambona ny lova any an-danitra
tsy natao an'ny olona tsy miambina ny lova any an-danitra, fa antsoina kosa ny olona hiambina tsara, hiambina tahaka ny fiambenan'ny olona rehefa amin'ny alina, fiambenan'ny olona amin'ny mpangalatra ho avy, ka ho vonina hiaro ny tranony, hiaro ny fananany, na amin'ny ora fahafiry na amin'ny ora fahafiry mety hiavian'ny mpangalatra dia ho vonina mandrakariva izy. Ambaran'ity mofonaina ity ry havako malala fa sambatra, verina indroa mihitsy zany eto, fahasambarana iray mitoetra, maharitra, fahasambarana voatahiry no azon'izay miambina ka hitan'ny tompony na hitan'ny tompo mitoetra amin'ny fiambenana. Fahasambarana no azon'izay hitan'ny tompo maharitra sy voatahiry amin'ny fiambenana. Ny fanirian'i Jesosy ry havako malala dia ny hahitanao eo am-perinasa, ny hahitanao eo am-pisikinana, eo amin'ny fanatanterahana ny asany raha ho avy izy. Ambarany Luka mantsy, tsy ampy-salasalana fa tsy maintsy ho avy ny tompo, tsy ady hevitra no ataony fa filazana, fa tsy maintsy ho avy ny tompo. Ka raha tsy maintsy ho avy ny tompo dia ambara fa fifalian'ny tompo ny mahita anao eo am-perinasa. Zany hoe zany, raha maharitra miambina ianao, manatanteraka ny asa fanompoana eo amin'ny fiavian'ny tompo, dia zavatra roa no mitoetra. Andaniny ny tompo faly, fa ankilany ianao ho sambatra. Sady fifalian'ny tompo zany no fahasambarana ho anao ny fiambenana izay atao. Ambara mantsy ry havako fa amin'ny ora izay tsy fantatra, amin'ny ora izay tsy ampozina, ny fiavian'ny tompo ka mitaky fiomanana foana, fiambenana mandrakariva, tsy mifidy fotoana hiasana, tsy mifidy ora, fa mila vonina mandrakariva. Ny olona izay mandova ny lovan'ny lanitra sy ny lova ara-panahy ry havako malala dia ny olona izay vonina mandrakariva, hiambina ka ho tratran'ny tompony eo am-piambenana. Anjarantsika ry havako no mandray zany mofonaina, zany tenin'Andriamanitra izany ho fiainantsika sy ho zary lasa andavanandrom-piainantsika ny fiambenana amin'ny fahavalo sy amin'ny mpangalatra izay mety hanimba ny finoantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany kosa ny voninahitra ao amintsika ny fahamarinana izany teny izany. Hivavaka isika. Jesosy malala ao misaotra sy mideranao zahay, ilay Andriamanitra izay manomana ny lova tsara indrindra, ny lova ny lanitra, ny lova ara-panahy izay omenao sy omaninao ho anay. Ianao Jesosy nefa niteny fa andeha ianao ka amboatra fitoerana ho anay, ary hiverina indray haka anay ka izay toeranao no hisy anay koa. Fifaliana ho anay zany ka indro asehonay ny fahavononay hiasa ny asanao Andriamanitra, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Fa ny fahavononanay koa hiambina amin'ny ora rehetra, satria amin'ny ora tsy ampozina no hahatongavan'ny zanak'olona. Jesosy malalo ankehitriny ary zahay dia mivavaka manokana ho an'ny mpianatra rehetra, na amin'ny kilasy fahafiry na amin'ny ambaratonga inona, ilay Andriamanitra ny fahazavan-tsaina, ilay Andriamanitra tompon'ny fahalalana rehetra no angatahanay amin'ny fahendrena sy fahalalana. Ianao ilay fanahy masina
izay mampahatsiaro ny zavatra rehetra nomeny fitadidiana ho an'ny mpianatra mahalala anao Jesosy Kristy. Irinay sy angatanay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo ny finoanay. Amen.